Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ry havana. Ny alahadsika nio dia alahady natokana hitondranam-bavaka ny mpitandrina raha maholo miaso sy lofo mivady sy ny ankonany manana anjara amin'ny fitondranam-bavaka izany sika fiangonana ka hanokana izao alahady izao ho azy ireo. Hibanjina an' Jesosy Kristy hatrany sika ry havana amin'ny alalan'ny fandiniana ny lohahevitra manao hoe mirosoa amin'ny finoana masina. Ry havana malala ao amin'i Jesosy Kristy Tompo, ampitomboina aminareo mandrak'arivany ny famondram-po sy ny fiadanana ary ny fitiavana. Amen. Ho fisaorana sy ho fiderana n'Andriamanitra ry havana, dia andeha ho iraintsika ny hira salamo 570. Hitantsika izany ao amin'ny hira fanampiny 580. Hira fanampiny 580. Andeha isika ry havana hiaraka hitsangana. Hivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra arainay ao amin'i Jesosy Kristy io. Andriamanitra ray be fitiavana ianao. Indreto izay asa ny tananao, midera ny anaranao be voninahitra. Andriamanitra,
mitsimbina sy mahatanteraka famonjenao anay ianao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ankehitriny izay dia mahatsiaro izany asanao izany. Misaotra anao izay Andriamanitra no ny fitantananao ny fiainan'ny mpitandrina raha maholo miaso mivady teto amin'ny fiangonana. Nomenao anay izy ireo mba hitarika anay amin'ny finoana masina. Misaotra koa Andriamanitra fa nanefy anay ianao tao anatin'iny volana septambra iny mba hahafahanay miasa bebe kokoa amin'ny fahatahorana anao Andriamanitra. Indreto ary izay olo monjenao, olona efa navotanao tamin'ny anaranao, miaraka mananatra ny fonay, ny feonay, ny fanahinay ho amin'ny fiderana, ny fisaorana ary ny fankalazana anao. Ry Andriamanitra rainay eo, indro ary izay ankehitriny, mametraka ny fanompona ataonay eo anatrehanao. Izao herinandro vaovao tiavinay izao, dia irinay mba hirosoana amin'ny finoana masina. Koa hatreo, tahio, sy hamasino ny fanompona izay tanterahanay, fa ataonay voninay trenaranao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy no hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny hira 420 ny andinin'ny 7 no andeha ataontsika mialohan'ny vavaka sy famakiana ny soratra masina. 420 ny andinin'ny 7. Vavaksika, ry fanahy mpampahery, ry fanampananatro, miasa aty anatinay. Maniry indrindra izay ny avao ny amin'ny fiainam-pankatoavana ny teninao Andriamanitra. Misaotra fa tia dia tia anay tokoa ianao, ka mbola miala ny enina aminay. Mbola mitaona anay mandrakariva amin'ny alalan'ny fanahinao. Hamaky sy aina izany teninao izany izay. Maniry hatrany anao Jesosy Kristy teny aminay. Hanambara ny sitraponao aminay mba hatonga anay tena olona miavao amin'ny finoana. Manana fanapahan-kevitra matotra ny amin'izany hoe hiroso ho amin'ny fanomponanao Andriamanitra izany. Koa mitenena ary aminay Jehovah Tompo fa indreto izay vonina iaino ny teninao. Amen. Petraka isika ry havana. Hiroso amin'ny famakiana ny soratra masina isika. Fanekena taloha hitantsika ao amin'ny boky Eksodosy. Eksodosy toko 4:10 ny andininy 15 ka hatramin'ny andininy 12. Eksodosy toko 4:10 ny andininy 15 ka hatramin'ny andininy 12. Fanekena vaovao hitantsika ao amin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy araka Jaona toko 5 ny andininy 5:30 ka hatramin'ny andininy 1:70. Jaona toko 5 ny andininy 5:30 ka hatramin'ny 1:70. Hofaranana ao amin'ny Joda ny andininy 17 ka hatramin'ny 17. Joda ny andininy 17 ka hatramin'ny 17. Rehefa hita izany dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary ho Jehovah tamin'i Mosesy, nahoana no mitaraina amiko ianao? Lazao ny zanak'Israely mba handroso. Ary aingao ny teninao, dia anjiro ambony ranomasina ny tananao, ka sarao ny rano.
dia maky eo von'ny-ranomasina mandiny tany maina ny zanak'Israely, ary indry izao hanamafy ny fon'ny Egyptianina, ka hiditra nendrika azy izy dia ankalazaina ao noho ny ataoko amin'ny Farao sy amin'ny miaramilany rehetra mba mikalesy ny mpitaingin-tsovaliny. Dia ho fantatry ny Egyptianina fa izao ny Jehova rehefa ankalazaina aho noho ny ataoko amin'ny Farao sy ny kalesiny sy ny mpitaingin-tsovaliny. Ary ilay anjelin'Andriamanitra izay nandeha teo alohan'ny tobon'ny Israely dia nifindraka anakeo ariny, ary ny andraona nifindra niala teo alohany dia nijanona teo ariny, ka tonga teo anelanelan'ny tobon'ny Egyptianina sy ny tobon'ny Israely dia teo ihany ny rahona sy ny fahamazinana, nefa mampazava ny alina kosa ka dia tsy mifanantona izy roa tota mandritry ny alina. Dia nahindritry Mosesy teo ambony ranomasina ny tanany, ary rivo mahery avy atsinana no nampisavan'i Jehova ny ranomasina mandritry ny alina iny, ka nataony tany maina ny ranomasina ary dia voasaraka ny rano. Dia nandeha teo avoan'ny ranomasina mandiny tany maina ny zanak'Israely, ary ny rano dia tonga fefo azy teo amin'ny ankavanana sy teo amin'ny ankaviany. Jesosy nandre fa efa noroahany raha lehilahy, ary rehefa nahita azy izy dia nanao hoe, mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? Raha lehilahy namalaka nanao hoe, iza moa no izy tompoko mba hinoko azy? Hoy Jesosy taminy, efa nahita azy ianao sady izay miresaka aminao izao no izy. Ary hoy izy, tompoko, mino aho, dia nekohaka teo anatrihany izy. Ary hoy Jesosy, ho fitsarana no nahatongavako amin'izao tontolo izao, mba hahiratra ny tsy mahiratra, ary mba ho tonga jamba kosa ny mahiratra. Ary ny fariseo sasany izay teo aminy noho nandray izany dia nanao taminy hoe, izao koa va mba jamba? Hoy Jesosy taminy, raha jamba ianareo dia tsy manan-keloko, nefa hoy ianareo ankehitriny, mahiratra izahay dia tsy afaka elokareo. Fa tsarovinareo ry malala ny teny voalazan'ny apôstôlin'i Jesosy Kristy tompontsika fahiny, fa efa nilaza taminareo hoe izy amin'ny andro farany dia isy mpaniratsira mandeha araka ny filan'ny ara-tsi-panahiny. Ireo no mahatonga fisarahana, dia olona araka ny nofy ihany fa tsy mba manana ny fanahy. Fa ianareo kosa ary malala, dia ataovy izay androsoanareo amin'ny finoana masina indrindra, ka mivavao amin'ny fanahy masina. Ary tehirizo ny tenanareo amin'ny fitiavan'Andriamanitra, miandry ny famondram-pon'i Jesosy Kristy tompontsika ho fiainana mandrakizay. Ary amin'izao fony sasany izay mianahiny, ary ny sasany kosa sario avy amin'ny afo no famonjy azy, ary ny sasany indray amin'izao fo amin'ny tahotra, ka mankalahy na dia akanjo voapetipety ny nofo azy. Amen. Ray masina manamasinana ny amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mialohan'ny andraisantsika indray ny afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra dia andeha hisangana isika. Ataontsika ny hira 375 ny andiny ny fahadimy. 375 ny andiny ny fahadimy. Mipetraka ny fiangonana. Faly miaraba ny atsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo-Pivavahana amin'izao Alahady maraina izao. Ary miaraba manokana ny ray aman-dreny Ramaolo-Miasolofo mivady sy ny ankonany. No ity Alahady natokana hitondranam-bavaka azy ity. Ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo,
Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay eo. Rainay noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao ianao. Misaotra anao zahay ny amin'izao fotoana izao. Fotoana sarobidy hitenenanao aminay indray. Ahafahanay manana miroso ho amin'ny finoana masina. Ny alalan'ny fanekena ny teninao. Ny alalan'ny finoananao Jesosy Kristy. Indrindra amin'ny alalan'ny fanananay fiainam-bavaka. Miteneny efa vonina iainanao izay ary ny fanahinao ane hitarika anay ho amin'izany fiainana ny afatrao izany. Ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Fiavana malala. Mandinika lohahevitra vaovao indray ny Fjkm manomboka amin'ity volana Oktobra ity ary atombokontsika androany izany. Miroso amin'ny finoana masina. Dia ilay masina tsy hoeritreretintsika amin'ilay hoe masina dia le masina moa filazantsika azy. Fa andeha ho raisitsika amin'ilay hoe masina midika hoe voatokana. Na ataontsika amin'ny teny vahiny hoe spécial. Dia ahoana no ahatonga antsika hanana an'izany na hiroso amin'izany finoana masina na voatokana na spécial zany. Dia ireo perikopa voalahatra no vakiana ao amintsika androany ny akatsika famarinana anankitelo. Voalohany amin'izany dia ny hoe fiangonana miroso amin'ny finoana masina ka manaiky ny teny izay ireny na mandray ny teny izay ireny ho toy ny tenin'Andriamanitra. Fiangonana miroso amin'ny finoana masina mandray ny teny ireny ho toy ny tenin'Andriamanitra. Fahamarinana faharoa, fiangonana miroso amin'ny finoana masina amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjiny. Miroso amin'ny finoana masina amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjiny. Ary ny farany fahamarinana fahatelo, fiangonana miroso amin'ny finoana masina manana fiainam-bavaka. Manana fiainam-bavaka. Ny fahamarinana voalohany ary no jerentsika ao amin'ny Eksodosy 4:12. Eksodosy 4:12 ka ny andininy 5:10 tapany faharoa. Inona ny favakin'izany amin'ny anaran'ny Tompo? Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Ndeha hatreto mba tsy dia le Eksodosy 4:12 ny andininy 5:12 no tsarovantsika rehefa miresaka ny Eksodosy 4:12 tsika. Fa iny haitsika tsy enjery loatra. Ndao hoe tononona Eksodosy 4:12. Jehova ny ady anareo fa ianareo angina. Haitsika loatra zany fa ny androany sy ny toindretra dia andeha no tsarovantsika hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso ary hiroso amin'ny finoana masina. Fantatsika ny zavatra nitranga teo alohany fa ny zanak'Israely ilay babo tany Egipta dia navela ny Farao andeha. Fa rehefa navela ny andeha dia nenjehany indray rehefa avy eo. Miaraka amin'ny miaramila sy ny kalesiny dia mitodika ny zanak'Israely dia natahotra dia nitaraina dia Mosesy nitaraina tamin'i Jehova. Dia rehefa niteny nitaraina tamin'i Jehova Mosesy dia izao no nataon'i Jehova hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Ratsonina dia izao tenen'ireo olona ireo mba handroso. Taizara ny fotoana ny tenenany Mosesy an'izany. Azo verina ry havana fa eo anelanelany ny andininy 1:20 sy ny 2:20. Amin'ity Eksodosy 4:12 ity no nitenenan'ny Mosesy hoe mandroso nareo. Satria rehefa baikon'Andriamanitra tao aorianan'ilay nitenenany hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso dia ny hoe ingao ny tehanao sy ny tohiny rehetra. Dia eo amin'ny andininy 1:20 naniditry Mosesy teo ambonin'ny rano ny tanany. Teo izy nanao an'ilay izy. Dia eo amin'ny andininy 2:20 dia nandeha ny zanak'Israely. 2:20 nandeha ny zanak'Israely. Eo zany Mosesy no heverina fa niteny hoe ry zanak'Israely eo mandroso ary inono fa niraisy ny zanak'Israely ho toy ny
tenin'Andriamanitra zany teny zany. Ny Eksôdosy 7:7 ny 9 no azahoantsika mahita sary hoe rehefa miteny Mosesy izay miteny tenin'Andriamanitra dia makatohany zany ny zanak'Israely. Zao ny voalaza ao amin'izany Eksôdosy 7:7 ny 9 zany ny tapany faharoa. Vakitsika dôly izy rehetra. Eksôdosy 7:7 ny 9 dia namaly indray miredina ny olona rehetra ka nanao hoe izay teny rehetra no lazain'i Jehova dia ataonay. Mosesy no nampitondrain'Andriamanitra ny teniny fa ny zanak'Israely namaly hoe izay teny rehetra no lazain'i Jehova dia ataonay. Ary hitantsika ny tohiny eo amin'ny 2:20 fa amin'ilay Eksôdosy 7:8 teo fa nisaraka ilay rano dia afaka nandroso ny zanak'Israely. Ny mpitandrina dia mazana mitondra ny tenin'Andriamanitra ho antsika. Ary tena fanohanana ny mpitandrina ry havana ny faneken'ny fiangonana fa izay teny hoentin'ny mpitandrina dia teny avy tanin'Andriamanitra ary afaka miroso ho amin'ny finoana masina ny fiangonana rehefa izany no ataony. Hivavaka ho amin'izany ny fiangonana ary ray aman-dren'ny mpitandrina mivady sy ny ankonany mba hahatonga anareo hizara mandrakariva sy anana ny tenin'Andriamanitra no zaraina hampandroso ny fiangonana ho amin'ny finoana masina. Fa isika fiangonana koa raha tena te hanana finoana masina miavaka spesial dia andeha handray ny tenin'Andriamanitra izay teny rentsika ho toy ny tenin'Andriamanitra. Any amin'ny Tesalonianina ry havana 2 Tesalonianina 1:2 ny 7:7 dia zany ny voalaza fa nampiavaka kristianina tao Tesalonika satria noraisy no toy ny tenin'Andriamanitra izay teny rehetra nambaran'ny apôstôly Paoly sy izay rehetra niara-dia tamin'ny Tesalonianina 1 2 ny 7:7 fa voalaza koa nefa any amin'ny asan'ny apôstôly 7 ny 1:1 fa mihoatra lavitra noho izany ny kristianina tao Bery nandinika ny tenin'Andriamanitra isan'andro. Ny kristianina tany Tesalonika noraisy notony ny tenin'Andriamanitra izay teny rehetra reny dia nandroso izy ary niavaka lasa nanana finoana spesial fa mihoatra noho izany ny kristianina tao Bery araky ny asan'ny apôstôly 7 ny 1:1 zany hoe sady noraisy notony ny tenin'Andriamanitra izay rehetra teny reny no nandinika izany isan'andro izy. Fifalian'ny mpitandrina ry havana izany mahare amin'ny fotoana anankiray olona manantona azy hoe lay teny no zaraina tahako izao no raisiko ho toy ny tenin'Andriamanitra ka izao ny afarako. Tsaroko mpitandrina anankiray izay nizarana ny tenin'Andriamanitra tamin'izy mbola mpianatra fa rehefa lasa mpitandrina izy dia zany no rerehany sy zarainy lay teny no zarainao tamin'izao fotoana izao nahatoy izao satria no raisiko ho toy ny tenin'Andriamanitra. Fa aza manao tahaka an'ity manamboninahitra anankiray vadina mpampianatra sekoly Alahady teo amin'ny fitandremana anankiray sy nivavaka sy nandia fiangonana zany manamboninahitra zany nandritra ny taona maro. Indray andro anefa indray Alahady mba tonga ny vadiny tao am-piangonana izy sy aiza zavatra nitranga tamin'ny tenin'ny entin'ny mpitandrina teo fa inona fa tenin'Andriamanitra fa lay manamboninahitra kosa nefa tsy nandray izany ho toy ny tenin'Andriamanitra fa hoy izy rehefa tonga tany an-trano tany amin'ny vadiny masika ny pasteranareo ary tsy hahita ntsony ny fiangonana manompoka androany rehefa tsy ho raisina ho toy ny tenin'Andriamanitra izay teny rehetra ambaran'ny mpitandrina sy izay manao izany dia tsy hiroso amina finoana masina ianao fa handositra ny fiangonana, handositra ny fivavahana. Miroso ho amin'ny finoana masina ka raiso
ho toy ny tenin'Andriamanitra izay rehetra teny renao avy amin'ny mpitandrina, satria ilay Andriamanitra izay hitaraina ny ivavahany andro aman'alina mametraka ireny teny ireny eo am-bavany, ary tena fanohanana azy mihoatra lavitra noho ny fanohanana azy ambavaka ry havana ny faneken'ny fiangonana, fa tenin'Andriamanitra no netiny. Fahamarinana faharoa, raha isika vao amin'ny filazantsarany Jauna toko 7 ny andininy 5:telopolo sy ny 9:telopolo tapany voalohany. Fiangonana miroso amin'ny finoana masina voatokana spesial dia fiangonana mino ny zanak'Andriamanitra, mino an'i Jesosy Kristy. Raha toizana dia zao, mino an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjiny. Ty jamba hatrany akibondreniny eo amin'ny Jauna toko 7 ty rehefa nanontanian'ny fariseo sy nanontanian'ny tontolo manodidina azy dia tsy nahafantatra, tsy fantatro na inona lazaina azy fa izy no nahasitrana. Ndroahan'ny olona moa izy, fa rehefa nifanena tamin'i Jesosy Kristy izy dia nametrahan'i Jesosy Kristy fanontaniana mazava. Mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? Eo amin'ny andininy 5:telopolo tapany faharoa zany. Dia nandeha teo moa ny resaka, fa namaly izy eo amin'ny farany hoe 9:telopolo, tompoko mino aho. Ny mpitandrina, tsy ny mpitandrina raha maha olo-miaso lofo mivady ihany, fa ny mpitandrina rehetra dia matetika no manambarantsika amin'izany hoe mino an'i Jesosy Kristy tompo, ho tomponao sy mpamonjinao, fa izany no azahoanao famonjena. Raha mipetraka aminao tahaka ny natao tamin'ity zampo ity ny fanontaniana zao hoe mino ny zanak'Andriamanitra ho tomponao sy mpamonjinao ve ianao? Inona no valiny? Fa raha manao tahaka an'ilay jambo ianao hoe mino aho, dia mbola mihoatra lavitra noho ny fanohanana ambavaka ny mpitandrina, ny fandrenesana en'izany hoe izay rehetra mandreny teny dia mino fa Jesosy Kristy ny tompo sy mpamonjina. Ambaran'ny Timoty 1 toko 2 ny andininy 5 sy ny 9 fa izany ry havana ny tokony ho fitory, izany ny tokony ho fitory indrindra amin'izao vaninandro iainantsika izao, satria maro ny olona no mitady famonjena amin'ny fomba samihafa, fa tsy misy anarana azahoan'ny olona famonjena raha tsy ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ihany. Asan'ny apôstôly toko 4 ny andininy 12 no ahitantsika an'izany. Te hiroso amina finoana masina ianao, ataovy mazava ny finoanao an'i Jesosy Kristy ho tomponao sy mpamonjinao. Dia valio mazava ny fanontaniana, mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? Ny Romanina toko 10 ny andininy 7 sy ny 10 no andehantsika manamafy zany finoana an'i Jesosy Kristy ho zanak'Andriamanitra zany ho antoko ny famonjenanao. Romanina toko 10 ny andininy 7 sy ny 10. Mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy tompo, satria raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. Amin'ny fono enony azahoana fahamarinana, ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Zany ry havana ny finoana masina tokony hirison'ny fiangonana, ary hitarian'ny mpitandrina atsika fiangonana amin'ny fotoana rehetra, satria tsaronay fantatra ireny mpitandrina ireny rehefa any anatin'ny foanana dia ataony izay ataovy mitodika amin'ny Jesosy Kristy ny toro-teninareo sy izay teny ambaranareo, fa izany no azahoan'ny olona famonjena. Tamina fiangonana anankiray, laika anankiray izay nitory ny tenin'Andriamanitra, rehefa nandeha teny ny toro-teny dia izao no nataony.
manangana tanana zay mahazo antoka fa voavonjy aminareo manatrika izao fiangonana feno tsy ho ataoko zany fa tsaroko ilay tantara tsisy nanangan-tanana fa tsy izy ihany sy olona vitsivitsy dia inona ary zany ny ataonareo eo savy ianareo mahakaty mba ho voavonjy manao asa fanompoana mba ho voavonjy manao asa soa mba ho voavonjy tsy zany no ambaran'ny Efesianina ry havana Efesianina 2:9 fa fahasoavana namonjena nareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra Efesianina 2:9 ary amin'izao vaninandro iainantsika izao koa be dia be ny mianso eny ivelany eny aty aminay ny famonjena izao no mitondra famonjena ary dia maro ny voahozongozona satria tsy spesialina ny finoana tsy voatokana ny finoana fa izasenao androany andeha tena andiny tena hoe tena spesialina ve ny finoko ka efa niekeko tompo sy mpamonjika Jesosy Kristy raha mbola tsy nataonao zany azonao atao zao raha mbola tsy tianao atao zao rehefa miala eo anao dia saintsaino rehefa niekeko tompoko sy mpamonjika marina ve Jesosy Kristy fa raha efa nataonao kosa dia avao izy isan'andro san'andro fa izany sy ampozongozona anao ka hanananao finoana sy hirosoanao amin'ny finoana tena masina ary rehefa manambary zany ny mpitandrina na ny mpitandrina zay nanokana antsika Alahady androany na ny mpitandrina hafa dia azo atao hoe zay indray ilay hoe minoa an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjina fa ny finoanao an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjinao no azahoanao antoka ny fiainana mandrak'iray ka na iza anao aminao hoe aty aminay ny famonjena dia zao Jesosy Kristy ny famonjena valio ny teny mino ny zanak'Andriamanitra va ianao tompoko mino aho fa ianao ny tompoko sy mpamonjiko zany ny finoana masina natao hirosoantsika ry havana fa marinana fahatelo sady farany soahantsika avy ao amin'ny epistily nosoratan'i Joda toko tsisy tokony Joda va toko iray ihany Joda ny andininy 20 afatra fa ianareo kosa ary malala ataovy izay androsoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra mbola nampinindray zany hoe masina indrindra raha ny Fjkm manano aloha hevitra hoe mirosoa amin'ny finoana masina fa eto Joda raha nanoratra ho an'ny mpino dia zao nolazainy hoe mirosoa ataovy izay hirosoanareo androsoanareo amin'ny finoana masina indrindra dia inona ny toyny mivava amin'ny fanahy masina raha te hanana finoana hiroso amin'izany finoana masina zany isika dia mivava amin'ny fanahy masina zay zanak'Andriamanitra tokoa ry havana zay manaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjiny dia tonga zanak'Andriamanitra ny filazantsarany Jaona toko 1:12 ary ny zanak'Andriamanitra dia tarihan'ny fanahan'Andriamanitra ary zany fanahan'Andriamanitra zany no mitarika antsika hivavaka any amin'ny Romanina toko 9 any mitarika antsika hivavaka mampafantatra antsika ny vavaka tokony ho tononontsika misaotra an'Andriamanitra isika fa ny ray aman-dreny mpitandrina eto amintsika dia mametraka sehatra be dia be azahoantsika mitombo amin'izany fiainam-bavaka zany eo ny manandratehana zay mbola inona fa rehefa tena miroso amin'ny fialana amin'izao fiboana teraka izao tsika dia fahamehana ara-pahasalamana dia veriny zany eo reo vondron'olona miara-mivavaka any amin'ny fiangonana any amin'ny tokantrano sy ny sisa ary tena fanohanantsika azy mihoatra lavitra noho ny fanohanantsika azy am-bavaka ny fanatrehantsika an'ireny fotoan'ireny ny fandraisantsika anjara ao anatin'ireny fotoan'ireny amin'ny fampandehanana azy sy ny sisa sy ny sisa fa mbola mihoatra lavitra noho izany raha te handrosona te hiroso amin'ny finoana masina isika ary masina indrindra araka ny lazainy teto isika mihitsy ry havana
mila manana fiainam-bavaka. Isika mihitsy ny mila manana fiainam-bavaka. Dia ilay fiainam-bavaka tena aleo avady ampiana atao hoe fiainana mivavaka. Misy andiny soratra masina be dia be mamporisika atsika sy manentana atsika ao amin'izany mba hahafahantsika tena miroso amin'izany finoana masina ka manana fiainam-bavaka izany. Ny Hebreo 1:10, ny andinin'ny 9. Hebreo 1:10, ny andinin'ny 9. Amin'ny anaran'ny Tompo, fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy, fa izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamalosoa izay mazoto mitady azy. Ilay hoe mazoto mitady azy, mazoto miresaka aminy, mazoto mivavaka, zany ilay zanak'Andriamanitra. Tsy maintsy mino an'izany isika raha tena te hiroso amin'izany hoe finoana masina. Haitsika loatra ny Luka 9:20, ny andinin'ny 1. Luka 9:20, ny andinin'ny 1. Na tsy mijery baiboly asika dia afaka miara-miredina hoe fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva. Ka tsy riraka. Mila mivavaka mandrakariva. Mila mivavaka mandrakariva. Tesalonianina 1, 5, ny andinin'ny 17. Tesalonianina 1, 5, ny andinin'ny 17. Mivavah ka aza mitsahatra. Ary farany riavana raha tsy ilaza afa-tsy ireo 4 ireo fotsiny dia ny Filipianina 4, ny andinin'ny 9. Filipianina 4, ny andinin'ny 9. Ndeha tia raha antsika rehetra miredina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Filipianina 4, ny andinin'ny 9. Amin'ny anaran'ny Tompo, aza mana na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fonana mba misaorana noentinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Fangatahana, vavaka amin'ny zavatra rehetra. Sy ny kely sy ny lehibe, tsy izay heverinao fa vitanao, fa tsy heverinao sy vitanao, fa amin'ny zavatra rehetra. Mampahatsiaro tantara anankiray nisy tany ampitan-dranomasina. Nanao fikaonan-doha ny mpitondra fivavahana maro avy amin'ny karazam-piangonana samihafa nandritra ny 3 andro. Ny hevitra ny dinihana dia ilay voasoratra tao amin'ny filazantsarany Luka 9:20, ny andinin'ny 1 teo. Tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Vita ny 3 andro nody ireo mpitondra fivavahana. Nisy mpitondra fivavahana anankiray nody tany an-tranony izay hita n'ilay mpanampy, izy vavikely mpanampy azy, miasa saina, tsy mahina-kanina. Dia mba nanontany ilay tovavy kely mpanampy, fa inona ao aray aman-dreniny toa tsy mahatonga anao? Tsy ahita-teny, tsy mihinan-kany. Vaky ny lohako anaka ozy. Fa izao ny dinihanay tany hoe fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy sasatra. Fa tsy hitanay izay navaly ahoana eny atao an'izany. Dia ozy ilay mpanampy, izany ve dia mampivaky lohanareo? Izany inge tahaka an'izao fotsiny e. Za zao mamafa n'ity trano ity ozy dia eto any manao hoe Jesosy ataovy madio tahaka n'ity trano fafako ity ny foko. Zay ilay mivavaka isan'andro ozy. Nazava ny tarehan'ilay mpanompon'Andriamanitra. Ay ve teny izany e? Tany an-dafy izany niseho. Fa ty tantara faharoa ty teto Madagasikara, tetsy Antaninarenina. Mpanompon'Andriamanitra miasa eo Antaninarenina eo, eo moa izany manahirana mitady parking. Mihodinkodiny in-3, in-4, in-5 indraindray miala teo izy fa tsy mahita parking dia mandeha izy mivady. Dia rehefa tonga eo izy dia ozy ilay ramatoa, Jesosy ataovy mahita parking izay. Dia ozy ilay rangahy, zany koa ve dia nambavaka. Fa nahavariana, rehefa vita ilay vavaka, nisy tômôbila niemitra tampoka niala avy eo amin'ny parking dia afaka niditra ry zareo. Izany ry havana. Raha te hanana finoana masina isika voatokana dia manana fiainam-bavaka.
amin'ny zavatra rehetra mivavaha. Miroso amin'ny vavaka. Mieritreritra ny olona hoe androany ataoko 2 minitra raha pitsy 10 minitra fa raha tena iroso amin'ny fiainam-bavaka ianao dia ny ataonao rehetra amin'ny vavaka. Mamarana sika dia iara iredona ny fahamarinana voalohany. Fiangonana miroso amin'ny finoana masina dia fiangonana manaiky izay teny rehetra apitain'ny mpitandrina sy mandray izany ho toy ny tenin'Andriamanitra. Fahamarinana faharoa, fiangonana miroso amin'ny fahamarinana amin'ny finoana masina dia fiangonana mino an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjiny. Ary ny fahatelo farany, fiangonana miroso amin'ny finoana masina dia fiangonana manana fiainam-bavaka. Ilay fiangonana dia tsarovy fa tsy ity trano ity fa izasy ianao. Fanohananao amin'ny mpitandrina ry havana mihoatra lavitra noho ny fanohanana azy am-bavaka ny fanekenao fa tenin'Andriamanitra no entiny. Ny fanekenao sy ny anoloranao tena ho an'Andriamanitra raha mampirisika izy hoe raisy Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana. Ary indrindra raha mandray anjara ianao amin'ireo ilay sehatra rehetra ahafahanao miroso sy mitombo amin'ny fiainam-bavaka. Ho an'Andriamanitra ireran'ny voninahitra. Amen. Ivavaka sika ry havana. Andriamanitra ô misaotra anao izay fa anisan'izay nitaominao ka voataona resy lahatra ny amin'ny fitiavanao ary afaka miombona ato an-tranonao. Misaotra noho ny amin'ny atsara sy ny hasoa ny teninao izay miasa sy renesinay mandrakariva ary tsy mitsahatra ianao manambara ny sitraponao Andriamanitra. Misaotra Tompo fa anisan'izay tianao izay ary tianao ny hanananay izany finoana masina, finoana spesialy izany amin'ny mameno anay tsirairay avy. Androany Tompo dia anisan'ny ansoanao izay mba handroso amin'ny finoananao. Misaotra ny amin'ny fahamarinana izay nambarany teninao, miantso anay fa ny fiangonana dia mila manaiky ny teny rehetra izay avy aminao Andriamanitra izay entina amin'ny alalan'ny mpitandrina. Tompo, indraindray izay dia toa mangidihidy sofina ihany rehefa mandray izany, toa manamafy ny fona ihany rehefa mandray ny teny nao ambarany mpanomponao. Ampianaro izay manomboka amin'ity andro anio ity mba hanana fiainam-pankatoavana. Ampianaro izay mba ho mpiaino-pankatoa fa tsy ho mpiaino-panadino ka mitaka ny tenanay izay mipetraka eto amin'ity tranonao ity. Misaotra Andriamanitra fa nambaranao ihany koa fa ny finoana an' Jesosy Kristy irery ihany no azonay famonjena. Tsy misy olona afaka havonjy anay, tsy misy zavatra hafa hamonjy anay amin'ny andro farany fa ianao Jesosy Kristy ilay maty sy natsangana tamin'ny maty no manangana anay ihany koa ary mitondra fandresena ho anay. Ary izay rehetra mino
dia azo zany famonjeny zany. Fonanay ao anatrihanao Andriamanitra, na mavonay ny anaranao. Ny fanaovanay fanekena nefa tsy tanterahanay ao anatrihanao. Indrindra ny fisalasalanay tao anatin'izany rehetra izany. Andriamanitra arainay eo, tianay ianao. Ary fahasoavanao no antony amonjenao anay tsirairay avy. Aratsy izany, dia tsy afaka izahay na dia hanonona tonombavaka eo anatrihanao azy. Misaotra Andriamanitra eo famitaonanay ihany koa ianao, mba hitombonay amin'ny finoana ka tanterahanay amin'ny alalan'ny vavaka izany. Fiainam-bavaka rery ihany tomponao ahafahanay mitombo amin'ny fifandraisana aminao, ny ahafahanay mitombo ny amin'ny fahalalana ny sitraponao, ary ny fiainam-bavaka no ahafahanay mandre ny sitraka ao Andriamanitra. Ampianaro izahay mba hamoritra ny lohalikay ny amin'izany hoe fitondranam-bavaka ny hafa izany, fitondranam-bavaka ny tenanay, indrindra ny mpitandrina izay nataonao hitarika anay, hitondra anay. Andriamanitra arainay eo, indreto ary izay fiangonanao ankehitriny, tena manamafy ny fifonanay, fisalasalanay rehetra, tapahanay ny hevitray, arianay zany. Ary indro izay hanapa-kevitra hiroso amin'ny finoana marina anao Andriamanitra, hanary izay endrika fahadalana teo amin'ny fiainanay. Raisinay amin'ny finoana Jesosy, ny famelan-keloka atolotra ao anay tsirairay avy noho ny amin'ny teninao, dia tamy izay manantona anao, mankasitraka mpamonjy soa malalo. Indro izay ankehitriny manamafy ny vavakay noho ny amin'ny taridalana izay niteneninao tao anatin'ny soratra masina teo, fa tsy mety izay raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy rehatra. Angataka izany izay amin'izao fotoana izao, mba hiasanao manan-kery eo amin'ny ankonana tsirairay avy, ny ahafahanay manitarika ny ankonanay ho anao Jesosy Kristy rery ihany. Dia izay hianatra ho an'i Josoay, raha izay sy ny ankonanay dia hanompo anao Jehovah Andriamanitra, ary hanompo anao hatramin'ny farany. Izany ny safidy tanterahanay ankehitriny. Ka tovy aminay ary Tompo, ny teny fikasanao tsirairay avy ho an'izay rehetra olona mino anao. Mivavaka izahay ho an'ny fiainam-piangonana tsirairay avy. Ianao ny andamina ny asa sy ny alehanay. Ianao no ametraka eo ambavan'ny mpitarika sy ny manana andraikitra tsirairay avy ny teninao, ny fahatahorana anao Andriamanitra, indrindra ny finoana amin'ny fanatanterahana izany asanao izany. Jehovah Tompo, asanao ny tanterahana ankehitriny, maniry izay ny fanampianao. Vavaka ihany koa izay ho an'ity nosy malalanay ity izay nametrahanao tsirairay avy. Tompo malalo, vonjeo izay. Mety hoe maro ny zavatra iainanay ankehitriny tsy mifanaraka amin'ny sitraponay, tsy mahafeno filana fototra aty anatinay. Fampianaro izay anaiky ny fitondranao. Vavaka izay ho an'izay napetraka ao hitondranay. Mpianaro izy ireo mba hankatony sitraponao, atahotranao Andriamanitra, ary indrindra hanana finoana ihany koa anao Jesosy Kristy rery ihany. Jesosy malalo, manana an'izay ianterana moa izahay, fa izay manana anao ihany no afaka mianoka ny fahasambarana maritra mandrakizay. Ary izany ny safidianay ho an'ity firenenay ity, mba ho tany sambatra i Madagasicaranay. Indro ny vavaka ary ankehitriny, ampiomboninay amin'ilay vavaka nampianariny Jesosy Kristy anay manao hoe: Rainay ao sy ny an-danitra, masininaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataony sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meonay an'io izay nasazy ao anay, ary mamelany ilokay tahaka ny amelana. Dia ary sika ry havana, hiaraka anaiky sy hanambara ny finoantsika eo anatrihan'Andriamanitra. Hitsangana ary sika andeha ho tanterahantsika ny fanekem-pinoana apôstôlika. Hiaraka nonina izany sika manao hoe: mino an'Andriamanitra iray tsy tompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika,
izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virtsiny, nijalona napaka Pontius-Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany fiainatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka kavan'Andriamanitra ray Kristo, avy any amin'ny finy tsara ny velona sy maty. Mino fanahy masina aho, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, fiangonana masina, famelan-keloka, fitsanganany tena maty, ary fiainana mandrakizay. Mipetraka ny fiangonana. Miaraba ny fiangonana ny mpitandrina manao hoe nitsangana tamin'ny maty Kristy, dia mamaly ny fiangonana manao hoe amen. Faly indrindra izay ry havana amin'izao hoe Alahady natokany isotry fitiavana hitondrana am-bavaka ny mpitandrina sy ny ankonany manao teny fohy izarana fihetsepo, izarana vaovao, tsy dia tena vaovao fa raha ny marina valim-bavaka. Araka ny tenenina tamin'ny 45 moa ry havana, mialatsiny amin'ilay teny frantsay, fa tena fier zahay manompo any isotry fitiavana, tena fier zahay manompo eto isotry fitiavana, ary tsy diso kajy zahay raha nanapa-kevitra ny hiverina te isotry fitiavana ary ny tao an-tsaina dia hoe ndao any, fa any sika hitombo ara-panahy bebe kokoa noho ny hoe mijanona aty a Frantsa aty. Ary misaotra ny tompo ry havana fa tena hoe nanamarina zany zay nandritra n'izay 9 taona zay. Anome kely vaovao kasika ny ankonanay zahay, satria hoe fitondrana am-bavaka ny mpitandrina sy ny ankonany. Ny zanak'aila Iandry dia araka ny efa nampahafantarina antsika ny resen'ny tompo lahatra fa hoe hiofana ho mpitandrina zany ao amin'ny faculté de théologie protestante ao Arago, ao à Paris zany faculté eken'ny Fjkm. Tamin'ny herintaona moa izy tamin'ny volana Jolay nafarana izy fitsoroana vavolombelona, satria izy tamin'izany première année findra deuxième année dia nahazo noty 60/60. Misaotra ny tompony amin'izay valim-bavaka izay, ary mbola valim-bavaka ihany ry havana ny findrany Iandry ho 3e année amin'izao tsika miresaka izao dia ny noty azony 60/60. Rehefa miresaka amin'ny Inès sy David ary havana dia indraindray izy miteny hoe dada ozy izy, tu es bon dans ce que tu fais. Dia ozy ahako amin'izy da, je ne sais pas si je suis bon dans ce que je fais, mais ce dont je suis sûr, c'est que je n'arrive pas à la cheville de Andry. Tena mpanetry ny tena ry havana ny tenenako an'izany. Ny amin'ny Asina zanak'aivavy, Asina notaire, ary misaotra ny tompo fa ao amin'ilay étude misy azy valim-bavaka zany, ao amin'ilay étude misy azy dia neken'ny zareo ho associé izy amin'izany étude izany. Misaotra ny tompo fa valim-bavaka zany, ary ankoatran'izany tena hoe notaire rehetra ao Paris dia makasitraka mi-reconnaître niveau. Ao amin'ny sonongy azafady raha azo atao misy zavatra nitranga assemblée générale ny compagnie des notaires atao Paris, assemblée générale 1800 notaires ny vory eo, dia ozy izy le futur associé ny Asina, c'est président ny compagnie des notaires en fin de mandat izy le président zay, ary teny hoe niara-ny asa kaiky tamin'ny Asina mankasitraka azy eo masina 1800 notaires. Donc azafady
Je voudrais un mot particulier pour ma fidèle collaboratrice et future associée à Sina, qui est quelque part par là, et toute mon équipe qui est là présente. Merci à Sina parce que son choix a bien été possible. Et j'étais alors pour moi de redire ici dans le monde avec toute mon équipe rapprochée. Merci aux izy à Sina, car sans toi, rien n'était possible. Il était important pour moi de le redire devant tout le monde. Tsy fantatry ireo 1800 notaire au Paris ireo ry havana raha mahafantatra an'izany atao hoe Paria zany fa fantany aloha zany hoe Asina zany ary dia niangatana aminareo hoe eto ambavaka hiasina satria nasandratry ny tompo ambony dia ambony ary mba hoe tsy hampiavinavina azy zany ary tsy hampiembotra azy analafitra azy amin'ny tompo eto ambavaka hiandry satria le faculté misy azy dia faculté ultra libéral tena hoe ny lasan'ny mpampianatra ao dia mitarika ny mpianatra anapotika le autorité ny tenin'Andriamanitra kivy mihitsy andry tamin'niditra tamin'ny première année tao fozaka hoe raiso fahasoavana letsy zany a satria ain'la ny argument libéraux fa ela mifikira amin'le finoana zay efa nampitaina tam'la na koa moa izy a satria zay no takatry ny ananana zay ny amin'ny ankonanay ry havana ary dia araka le fantenenay tamin'ny 45 hoe eto ambavaka pastera sy ny ankonana fantatry fa misy manao an'izany mba samy andova lanitra ny zava-dehibe androany ko ry havana dia zao ary tena valim-bavaka zany dia reny tableau kira vaovao a zay hitanareo a ireny tena tsara tare ary tena mifanaraka amin'le hoe vision na excellence zay hoe niraisitsika oviana ny Fjkm Isotry Fitiavana ary eto zay ry havana dia te hisotra ampabe maso a ny sampana kristianina tanora zokony zay raha nanao ny fankalazana ny fa 5 ngamba 5 taona ngamba izy zay raha tsy diso a dia hoe io a no nataotry ny birao a ho tsangambatony amin'le fankalazana dia nyraisiny a tamin'ny fitiavana ry havana 5 millions ariary eo no hoe vinavina na tsangambato a natolotry ny birao ry havana 5 millions d'ariary satria ny vinany birao hoe anatin'ny fanorenantsika hatram'izay dia eo amin'ny 10 millions io natolotry ny birao a fa zao efa manomboka milamina le fifandraisana dia eo amin'ny 5 millions eo zany tena niraisiny STK-zoa tsy nisy ady varitra et encore moins fimonomononana ary dia nampitainy taminay ny compte farany momba an'ireo tableau kira reo ialana tsy molianina fa mino fa MUB le sacristain nanao azy dia le Exodus 18 ny soratany fa anina satria hitany koa ny atsara an'le zavatra zany fa tray dia hoe nampitainy ihany compte a ny tableau le hazo 7 200 000 chiffres et chiffres sy lettres 3 900 000 total 11 millions zany amin'le 5 millions nangatahany birao am-piangonana taminy misaotra ny tompo misaotra ny tompo ary misaotra ny tompo ary havana satria zao USTK zo io efa anteneniko any ry zareo aloha ny tenenako azo atao hoe io no anisan'ny sapana somary gentilisa tamin'izay tonga teto ry havana ary raha nankalaza ny faefapolo taonany izy tamin'ny 2005 angamba izy zay ny ao programme an'le hoe fihetsehana atao am-piangonana dia ireo vedette rehetra mipazaba tamin'izany zay le tao ary efa nteneninay le filohan'le komitiny fankalazany ohatrany tsy mety ao zany inona koa zany pastera terisaina zany za tsy mahavita tsony raha zany no izy io tsy nisy pazaba intsony taty reny fa tamin'izany le tato am-piangonana dia hoe sampana anankiray zay tsy tonoko anarana olombe tao amin'izany sampana zany teny hoe pastera manam-pikasany zay a anasa tarika tiany tanora dia hoe anasa ny ambondrona tamin'izany misaotra ny tompo moa fa tsy tanteraka le izy fa dia zao misaotra anareo STK-zo eram-po eran-tsaina fa zany fahafoizana arabola zany na inona hijerena azy
zany ny mariky ny hoe fitombona amin'ny finoana masina. Ary dia tondram-bavaka isika ny sekolelady a, ny sampatia sy ny dorkasy a, zay efa hoe efa mikely aina ary manao zay tratrany a, anolotra ho antsika noho ny fankalazana isan-karazany a, anolotra ho an'ny Fjkm Isotry Fitiavana groupe électrogène saz anty fiangonana lehibe ity. Farandriavana farany zao no zaraina aminareo amin'izay fotoana kely a sisa irahantsika. Rehefa mijery havana ny zavatra ny sary isan-karazany ao amin'ny testamenta vaovao, dia zany fiainam-piangonana zany azoarina amina orkestra, azoarina amina orkestra ary azoarina amina orkestra symphonique. Zany hoe orkestra symphonique zany a, orkestra ngeza be, misy ny karazana instrument, mety misy a mpitendry hatramin'ny 100 hoy ny pahay azy. Fa zao ry havana, zany orkestra zany dia misy chef d'orchestre. Zany orkestra zany dia baiko ny partition, ary zay rehetra mpitendry ao, zay rehetra musicien ao, tsy manao zay danin'ny sainy, tsy manao zay filiny, fa io ny partition a, dia io zay interpréten'le chef d'orchestre azy. Ary dia enganery havana ka ho izany no fiarahantsika monina ato Isotry Fitiavana, dia ho karazana orkestra symphonique isika menakavy akalazana ny voninahitr'Andriamanitra, fa ny contraire an'le hoe symphonique mantsy le hoe symphonie miray feo, dia hoe cacophonique, hoe caco ratsy faneny le fiangonana rehefa misy a tsy manaraka partition eo. Ary zao no teny farandriavana, ianao nge raha ny amin'ny orkestra ianao, anao zay lohanao, any ianao dia mamalakira fotsiny, mety tsy dia grave zany. Fa aty am-piangonana ianao, raha amin'ny orkestra ianao, raha am-piangonana ianao mamalakira ohatran'izany, tsy te hanaraka fandaminana, tsy te hanaraka ny tenin'Andriamanitra, araka ny lazain'ny Monsieur Richard teo, tsy hoe mamalakira fotsiny ianao, fa miantso ozina ianao, miantso ozina ianao, ary miantso ozina ho anao sy ny ankonanao ry havanao. Ianao fatra-panday eo, fatra-pamalakira eo, nefa ianao ihany nahita hoe ny asan'Andriamanitra mandroso moramora iny ihany ho voninahitr'Andriamanitra. Mbola misaotra ry havana, misaotra nareo ny amin'ny fitondranareo anay a, fitondranareo ambavaka anay a, ary dia ho aminareo mandrakarive ny fahasoavan'ny tompo a, ary ho an'Andriamanitra irereneny voninahitra. Amen. Misaotra ny tompo sika ry havana ny amin'ny ahafahantsika mandiny tena indray ny amin'ny alohan'ny atrehantsika ny fanasan'ny tompo sy ny fiombonana latabatra aminy. Mialohan'izany ary dia ndeha ho raisintsika ny bokin'ny Hébreo, epistily ho an'ny Hébreo. Hébreo toko 10, ny 9, 7 sy ny 7 no raisintsika andraisantsika afatra fandinihan'ny tena. Zao ny voasoratra vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary ny oloko marina dia ho velon'ny finoana, fa raha mihemitra izy dia tsy sitraky ny fanahigo. Fa isika tsy namana izay mihemitra ho amin'ny fahaverezana, fa namana izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mafisika hatrany ry havana ny fibanjinana an Jesosy Kristy amin'ny fandinihana aloha hevitra manao hoe misoa amin'ny finoana masina. Raha mijery izay soratra masina izao tsika, dia hitantsika mazava tsara fa misy karazana namana anankiroa lazain'ity soratra masina ity, ary io namana io dia samy misy toetra mampiavaka azy.
resahana voalohany raha izao soratra masina izao dia ny namana mitarika ao amin'ny fahasimbana sy ny faharavana ary ny fahaverezana. Izay ny karazany voalohany. Fa ny karazany faharoa dia namana ilay antsoina hoe mino matoky mifampitantana ho amin'ny famonjena ny fanahy. Zavatra misy ry havana, raha ty epistily ho an'ny Hebreo ty no resahantsika ny amin'ny resaka hoe finoana izany. Dia misy toetra n'olona kristianina kay mora miverin-dalana eo anatrehan'ny ady sy ny fanenjehana izay miatra aminy. Ary sy mijanona eo amin'ny tenany fotsiny ihany izany, fa ny ataony ihany koa dia mitarika fiemorana ho an'ny hafa. Ry mpandray fanasan'ny tompo, resaka finoana ny resahantsika eto. Manahoana ny finoanao eo anatrehan'Andriamanitra? Miandany aiza ianao? Mialatsiny amin'ilay fitenenana hoe manao finoana tahaka ny lelon-jaza ve tsika? Ilay mandroso mihemotra ny amin'izany fanarahan-dian'Andriamanitra. Rehefa sendra ny mamaivay dia mihemotra ny amin'izany fanarahan-dian'Andriamanitra izany. Ny ainantsika teo fotoana lavabe ny resaka confinement. Tao anatin'izany dia maro ireo olona izay somary nihemotra ny amin'ny finoana. Maro ny olona tsy sananantona ny fiangonana ny amin'ny fahatahorana ny valanaretana. Ary maro ihany koa ny olona tsy sahy mandroso amin'izany fiombonana aty an-tranon'Andriamanitra izany. Ry havana malala, sika kristianina rehetra reto dia tian'Andriamanitra ho kristianina mahery, kristianina mataty lazonady ny amin'izany finoana izany. Entin'Andriamanitra hisarihana ny saintsika izao ten'Andriamanitra izao. Ry havana, sitraka Andriamanitra ny emoranao. Fa omen'Andriamanitra fotoana ianao ankehitriny, sika tsirairay avy mantsy dia izao. Tsy manana maso ao aoriana tsika, ahitantsika ny ao aorianao. Fa ny maso nomen'Andriamanitra antsika dia maso eo aloha mibanjina ny any aloha. Ka ny tadiavin'Andriamanitra sy ny takian'Andriamanitra amintsika dia ny firosoana ny amin'izany finoana an'Andriamanitra izany. Raha miresaka ilay anankiray teo tsika dia izao, ilay namana mino sy matoky mitarika ao amin'ny famonjena ny fanahy dia mifampitantana ny amin'izany hoe finoana maro izany ny amin'ny famonjena. Fa raha miresaka tsika ny amin'ny fiarahana amin'ny Jesosy Kristy dia izao, misy lalana tian'Andriamanitra hitondrana ny fiainantsika kristianina, dia lalana hitondrana ho isan'ny olona voavonjy. Ao anatin'izany anefa dia izao, tsy nampanantena lalana migodana ho antsika Andriamanitra, fa lalana tery no iainantsika ao anatin'izany. Takian'Andriamanitra amintsika dia izao, ny ananantsika finoana matanjaka, finoana samy sedra ny lalana mideza ary samy miakatra. Sitrak'Andriamanitra ho ao teny fiemorana, fa ny tadiavin'Andriamanitra aminao dia ny fahasahiana hiroso. Moa ve sika mpandray fanasan'ny tompo tao anatin'izany fanekeny izany nomen'Andriamanitra ny fahasoavana, nahazo n'ilay fahasoavana nomen'Andriamanitra antsika. Fa androantsika ry havana dia izao, tao amin'ny Jesosy Kristy hibanjina fiainam-piembenana, hijery ny eo aloha, hibanjina ny eo aloha. Ho namana izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Ry mpandray fanasan'ny tompo, mialohan'ny atrehantsika izao latabatry ny tompo izao, tenen'ny tompo amintsika fa fahadalana eo anatrehan'Andriamanitra ary loza mita tao mihitsy ny fialana amin'ny lalan'Andriamanitra kay. Ianao izany izay natsoan'Andriamanitra ankehitriny ho mpandray fanasan'ny tompo tahaka izao, dia tian'Andriamanitra ianao hiazona ny teny fikasana izay nolazainy taminao, ary tiany ianao tsy handroso hemotra. Misy biby fantaritsika tsara ilay mihemotra
fa tsika mpandray fanasany tompo tsy ho zay fa olona mandroso ny amin'ny finoanan'Andriamanitra. Ko andeha hivavaka sika eo anatrehan'ny tompo mba hananatsika eo anatrehan'Andriamanitra fahasahiana iroso na misy ary ny toe-javatra izay hoe miatra amintsika na fanenjehana na loza maro samihafa. Vavaka sika ry havana. Misaotra Andriamanitra izahay fa afaka manantona anao androany. Teninao milaza aminay manao hoe izay manantona anao dia tsy mba ho lavinao mihitsy. Ary androany izay dia nampahafantarinao anay fa tsitraka ao Andriamanitra ny iverenanay lalana ny amin'izany fanarahan-dianao zany. Andriamanitra hifonanay eo anatrehanao ny fisalasalana sy ny fiahiana ny amin'ny hoavinay aty anatinay aty, ny fahatahoranay ny fanenjehana sy ny esoesy ny tenin'ny olona ka mahatonga anay hanahana tsy samandroso manao dingana ny amin'izany hoe hanompo anao Andriamanitra izany handray andraikitra eto anivon'ny fiangonana. Tompo Andriamanitra, mamelay ianao ny heliko ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra. Aoka izahay atsiaro fa izahay dia misy lalana tianao iainanay dia lalan'ny olona voavonjy izany, lalany navotanao Andriamanitra. Tompo malalo menatra anao izay raha manantona anao ankehitriny. Fa fahasahiana tsy anatinay ny fitaumanao anay ho anisan'izay manana namana ho amin'ny famonjehana ny fanahy izay tsirairay avy reto. Tompo malalo, raiso aran-kehitriny izahay. Raiso izahay mba tena hiaraka aminao, hifampitantana aminao ary anaiky ara-dalana aminao. Tsy sososo eo alohanao intsony izay ny amin'ny hoavinay rehetra fa hiara-mandeha aminao Jesosy Kristy ary anaiky fa ianao ny mpitarika anay. Mahatoky izay Jesosy fa ianao dia namana tsara ho anay, ianao ilay namana mitarika anay ho amin'ny famonjena ny fanahy. Ka aza riana izay, aza vely izahay fa ny fandroran-tenanay sy ny fiakainay heloka dia entinay manaiky fa ianao ny tomponay mpamonjy anay. Mahatoky ny asanao sy ny antranao aminay tsirairay avy izay mpamonjy eo, ary mahatoky izay fa ny fahasoavanao dia ampy ho anay ary tsy entinay mirehire izany fa entinay manompo anao Andriamanitra. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ny ivavahanay. Amen. Iroso ny amin'ny fiombonana latabatra ny amin'ny fanasan'ny tompo sika ry havana. Mialohan'izany dia andeha ho tanterahantsika ny hira 70 ny hira 70. Yeah.
raisinay ho fifaliana ry havana ny misaotra ny monsieur Richard randrainandraina zay nitondra ny tenin'Andriamanitra teo a tsy zoviana amintsika izy a ary faly zay nanaiky ampitiavana izy a hitondra ny tenin'Andriamanitra izy moa dia mpandray anjara amin'ny fandaharana mana isan'andro farany a nanaovany landy remarque hoe ary tsy nyresahanao Inès sy Davida. Inès 21 ans mpandray ny fanasan'ny tompo a 4e année na droit notarial amin'izao tsika miresaka zao a. Davida afaka baka teo a ary ho raisina mpandray ny fanasan'ny tompo a 25 Oktobra ho avy zao. Jesosy tompo ry havana, tamin'iny aly iny zay namady anazy a raha nandray ny mofo sy ny kapoaka dia nandidy hoe zao no ataovy ho fahatserovana koa ndreto isika manatanteraka zany didy zany ary dia mivelatra manoloanantsika ny fanasan'ny tompo a zay manambara ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanatrehan'ny tompo amin'ny fomba hita maso sy azo tsapahitanana koa andeha isika ry havana hiara hitsangana hanandratra ho eo amin'ny tompo a ny fontsika. Ny antema voalohany no hiderahantsika an'Andriamanitra. Ivavaka sika angataka ny fanahy masina ry havana. Ry tompo ray any an-danitro, aoka hiasa ny fanahinao masina. Hamasin'ny mofo mba hanambara ny tenan'i Jesosy Kristy. Hamasin'ny kapoaka mba hanambara ny rahan'i Jesosy Kristy tomponay. Hiasa aminay ny fanahinao masina mba hatserovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny rahan'i Jesosy Kristy tomponay eto ampandraisana ny mofo sy ny kapoaka zany vavaka zany. Dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny mofo zay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika zay novakiana ho antsika. Satria iray ihany ny mofo dia tena iray isika na dia maro aza satria isika rehetra dia mahazo mandray amin'izany mofo tokana izany avokoa. Ny kapoaka ny fisaorana zay isaorantsika dia firaisana amin'ny rahan'i Jesosy Kristy tompontsika ny raha ny fanekena vaovao zay nalatsaka ho antsika. Hoy ny tompo, andeha fefa voavoatra ny fanasana. Hoy ny tompo, ity ny tenako, raiso ka hana. Amen. Hoy an'ny tompo, ity ny rako, raiso ka misotroa. Amen. Bavaka isika. Tompo, ankehitriny dia amafisiny hatrany ny finoananao. Minony anazy anao ary minonao Jesosy Kristy, ilay tompony aina, tompony fahavelomanao anay, ilay mpamonjy ary tomponay izay. Sotra tompo anao ny are-pahasoavana raisiny avy aminao, indrindra ny amin'ny anasanao anay ho isandray aina aminao. Sotra tompo fa mamoky anay ianao, mamana anay ianao ary miantoka fiainana maritra mandrakizay ho anay. Dera ho anao Andriamanitra, fa tsy tianao hijanona amin'izay hoe finoana kely anananay izay, fa tianao izay hitombo amin'ny finoana,
hiteny tahaka amin'ny mpianatra izay ankehitriny manao hoe tompo ampitombony finoana ianao ary ampianaro izay mandrakariva mba hitombo aminao hifantsika aminao ka hanana finoana spesiala manomboka ny amin'izao andro izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fiangonana ho tanteraka aminareo anie nitsodran'ny tononona amin'ny anaran'ny tompontsika. Mitay anao ny tompo ka miaro anao, mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo aminao, manandratra ny tavany aminao ny tompo ka manome anao fiadanana. Amen. Petraka ny fiangonana, vavaka mangeny isika samy mbola mangataka amin'ny tompo finoana spesiala ry avana. Ho an'Andriamanitra velona irery anie ny voninahitra. Amen.